zay ny makasika ny fampiavanam-pirenena sy ny tontolo ny gadra politika fa mbola eo amin'izay sehatry ny politika izay hatrany naneho ny heviny mikasika ny fihaonana tampony teo amin'ny filoham-panjakana 5 ny mpikambana ny CST teo aloha Andriamatoa Ramasy Adolphe ho an'ity mpanao politika ity dia zava-dehibe ny voana amin'ny krizy ndeo arahantsika ny fanatetiny. Mbola ao anatin'ny krizy ny firenena hoy Andriamatoa Ramasy Adolphe ary ilaina ny fikarohana vahaolana hivoahana amin'izay no tokony fatoa anatin'ny fihaonana tampony eo filoham-panjakana 5 ary nambarana fa tsy ekena raha fizarana seza na efanafana no atao anatin'izay dinika izay. Ny zavatra mazava dia hoe nizaniza tonga teo amin'ny plasy misy président era Jonaro mampianatra fotoana dia tsy maintsy nandalo an'izao situation izao ny antony tamin'ny 20 sika nefa nanomboka ny lany mpamatsy vola rehefa nanomboka ny embargoan'i Madagasikara tamin'izay dia nitoy 9 ka hatraty amin'ny 13 naritsy ny 5 taona. Dikan'izany dia izay olona tonga teo dia tsy maintsy namanja sady izay no nanala an'izay zay vao nanomboka fifanarahana vaovao tamin'ny mpamatsy vola mahazatra ka normal raha toka mbola mitohatra amin'izao io krizy io. Ny zava-dehibe nefa amin'izao fotoana izao dia hoe tsy ny fifanenjena fifanarahantsina na famigapinganana fa hoe ahoana ny omoahana Madagasikara ao anatin'izany vahoan'ny krizy izay mbola mitohy izany ny fahasarana boaka sy fahasarana firenena amin'izao fotoana izao io. Fijeriko azy dia anisan'izay ny fihaonany ireo izy 5 rahalahy mianaka izay filoham-pirenena teo misy amin'izao fotoana izao fa saingy kosa raha toka resaka fizarana seza na fizarana fahefana no resahanao dia diso izay fa ny tena tokony izy dia hoe inona no vahaolana hoentina amahana ny krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy manantena fa samy olona mitondra fanjakana teo ireo ary mbola mitondra fanjakana mianaka ireo amin'izao fotoana izao izay lany bahoaka raha ohatra izay kosa ny zava-tokony atao dia hoe ny fitadiavana vahaolana mazava hoe izao ny fanarahana. Le resaka réconciliation nationale na fampiavanam-pirenena ny sarotra io satria ny antony tokony avaoko horen-tany ren-danitra repoko ren-danitra mihitsy aloha hoe inona ny zavatra tena nisy marina nandritra fotoana tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara. Rehefa vita zay raha misy zavatra tokony handalo fitsarana hijerena ny tena marina tokoa dia ampandarovana fitsarana. Mety misy ny sazy mivoaka, mety misy ny tsy fantatra fa namelohana fa eo amin'izay vao misy ny fifamotsora-kely ka aoriana ny fifamelan-kely dia amin'izay fotoana izay azo atao amin'izay ilay fampiavanam-pirenena. Anisan'ny nesosikevitra nentin'ity mpikambana tao anatin'ny CST teo aloha ity ny sy ny fifanarahana nasionaly ahafahana mivoaka amin'ny krizy.